Neo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo no maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ampitomboina ao amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, lay tiantsika, le mampandresy antsika andro aman'alina. Andeontsika ny voninahitra azy amin'ny Salamo 480 ny andiny 19 ka hatramin'ny 12 no ataontsika. Ary rehefa vita zay dia ataontsika ny raha 2 amin'ny firany FPVM ny andiny ny 1 sy ny 2 misaora ny Zanahary zao tontolo zao dia mankalaza azy fa antony zao rehetra zao zay zavatra nomeny mahafaly mahasoa toy ny andro fararano, toy ny andro mipoaka nomeny antsika zany. Ndo ialideran'Andriamanitra arytsika amin'ny Salamo 480 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaora an'Andriamanitsika ary firenena, ary asandrato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozogozo. Fa efa nizato toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny vanadio volafotsy amin'ny memy, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy eta mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Nira 2 amin'ny FPVM ny andiny 1 sy ny 2 ideratsika n'Andriamanitra, isaorantsika azy amin'ny fotsika rehetra, ataontsika mafy zany iry zany. Ah
voninahitra n'Andriamanitra izy. Voninahitra neo anao ry Andriamanitra. Ray sy zanaka ary fanamasina. Le Andriamanitra masina. Le Andriamanitra mahery indrindra. Manana ny fahefana rehetra. Any an-danitra izay ty an-tany. Le Andriamanitra i tomponay mpanjakanay. Loloavinay an-tampony lohanay. Miondrika mijery anay zanak'olombelona. Manasoa anay andro aman'alina. Mijery anay ety ambany masoandro. Voninahitra neo anao Jesosy malala. Le zokinay malala anay, tianay, tsy nahafoy anay nandritra ny taona maro. Miara-miazakazaka aminay. Miara-mivavaka aminay. Miara-paly aminay, miara-mitomany aminay. Mamafa ny ranomasonay andro aman'alina. Na dia misentsy ory ary izay. Noho ny fitiavanao Andriamanitra. Noho ny fitiavanao Jesosy Kristy, zokinay malala anay. Dia tonga eo anilanay mandrakariva ianao. Mampitony anay, mampandresy anay andro aman'alina. No amarinao aminay tokoa ny tenao, mihoatra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tia anareo. Sotra Jesosy, mankasitraka ny fitiavanao izay. Jesosy eo, sotranao ny amin'ny andro androany, anasanao anay rehetra. Fanasana masina Jesosy, manao anay androany. Sotra Tompo, zinona moa izay olombelona Jesosy. Ny ahinao azy, fa no le fitiavanao, no ny famindramponao aminay isan'andro. Dia tahaka ny olo marina izay rehefa nitahinao. Tahaka ny tsy manatsiny izay. Na dia ratsy azy isan'andro. Sotra Tompo, nideranao izay ankehitriny. Ny olom-bavonjinao. Izany olombelona nitahinao izany. Joro eto anatrehanao ankehitriny. Manaja anao eto amin'ity toerana masina ity. Tsy mba mahay fomba ny any an-danitra izay raha mideranao. Talakotrokotroka tahaka ny varatra miainkohaka andro aman'alina. Tsy hainay izany Jesosy. Fomba tsotsotra tahaka izao no mba vitanay. Joro tahaka izao no mba vitanay Jesosy. Mitehitratra. Manondrika ny lohanay. Ray sy Tompo, fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka isika. Andresady ny tenin'Andriamanitra eto ny ray aman-drenitsika. Andeha ataontsika ny hira 320 amin'ny firan'ny FPVM ihany, ny andino voalohany dia hitory ny tenin'Andriamanitra amintsika ny ray aman-dreny. 320 amin'ny hitsangantsika andraisany tenin'Andriamanitra izany. Ilay ambony indrindra, tomponay rehetra, mpanjakanay rehetra, Andriamanitra rehetra, ary mbola tompony hery sy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Zany mbola hikinanay, zany mbola hiresaka aminay, zany mbola hidododody araka aminay maraintsy hariva amin'izao fiainana sarotra izao.
mahatsiaro anao zay ka dia mametraka tanteraka ny zany fahefanao zany eo ampela tananao zay a mba ampiasanao zany amin'ny fonao rehetra sy ny fitiavanao rehetra mba iarovana an'izao Madagasikara tanindrazana izao. Tenena ra-Jehova ho fa miaino izay mpanomponao. Amen. Petraka isika. Amin'izao vaninandro zao ry havana, matsiaro ny taona lasa isika izay tondrantsika faisana teo amin'ny tantaran'ny fiangonantsika. Isan'ny fiangonana ny tena ravoravo tanana io fiangonantsika. Tamin'ny fotoanan'ny katonany rehetra, izany tsy nitomany, izany tsy nalahelo, izany tsy niatso an'Andriamanitra, nikikaka famonjena misy mba hamonjena antsika, fa loza no nanjoantsika. Voalaza ny soratra masina teo ariny hoe mitondra olona ianao nanitsaka ny lohanay sady nampitondra enta mavesatra anay, nefa tonga amin'ny fitahiana mahatretrika izahay. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'izany rehetrarehetra zany. Soratra masina izay entintsika ampaherezana antsika rehetra dia bokin'ny Exodosy toko faha 4:10. Exodosy toko faha 2:10. Ny andininy faha 5:10 hatramin'ny andininy faha 8:10. Amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy faha 5:10. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: nahoana mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary angao ny tehinao dia hainjiro ambony ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia hamaky ny afovoan'ny ranomasina mandiha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro zaho hanamafy ny fony Egyptianina, ka hiditra hanenjika azy izy dia ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy mpitangitso valiny, dia ho fantatra ny Egyptianina fa izany Jehova rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy mpitangitso valiny. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha mbola olona nitebotebo koa feno tahotra dia tsy nisy tahaka ny Josoa. Ny antony lasa Mosesy maty, nametra tanana tamin'i Josoa Mosesy mba ho solony. Mandehany ianao, reo no vahoaka ianao ny tondra azy ao any amin'ny tany Kanana. Lasa Mosesy tahotra tsy misy ohatr'izany. Anao ahoana? Ahoana ny tondrako an'izao vahoaka izao? Mosesy nananatra azy voalohany, aza matahotra ozy, lazao amin'ny Israely mba androso. Androso aiza? Tsy manana fiadiana, tsy manana fa tsy vahoaka, tsy manana fa tsy Andriamanitra. An'ny anjarany zao, tena anjarany amin'izay. Itomban-da, anana herim-piti ary mpitiavana,
ary herim-pinoana. Teny baikin'Andriamanitra dia zao hoe lazao. Miteza amin'ny toerana ianao, miteza amin'ny toerana ianao. Ahoana tsara lazao e, tsy mahazo, tsy maintsy miteny ianao, tsy maintsy lazao mizovoaka maro be zao, mandroso e, mandroso foana. Mafy zany, nandroso ihany, fanany fony, nanaraka ihany ny vahoaka, manaika ihany ny vahoaka, manaja ihany ny vahoaka, falany fony. Fa ity no mafy indrindra. Ny fiaran'ny fanakena aloha no andeha voalohany. Io no voalohany a. Tandremo Jehova fa tsy misy elanelany 20 akio. Tsy mahazo malaraka azy akaiky ianareo. 20 akio zany ne 10 metatra. Tandremo a. Problema be ndray amin'ny mpisorona hitondra an'io fiaran'ny fanakena io. Iroboka ao anatin'io ny Jordanina. Nanao baiko Andriamanitra fa rehefa miroboka amin'izany ranomasina zany ny tongotry ny mpisorona voalohany isaraka ny ranomasina. Noho ny Jordana ne tsy hoe mipetraka fotsiny, rano mandeha io, ary misy rano menjera avy any ohatran'ny chute d'eau. Atao ahoana io? Ahoana ny banana io? Mafy mieritreritra an'izany e. Tena isy ve zany? Tena isy ireo rano menjerazera ireo zany no aiza. Zay epita eto. Fa tsy maintsy mandroso, tsy maintsy mandroso, tsy maintsy. Hira, vavaka, ampinoana, vao miteka tokoa. Ny rano Jordanina, ny tongotry ny mpisorona, nasaraka ny ranomasina, hoy ny soratra masina, ary le rano nanao ohatran'ny chute d'eau teo a, tonga dia ohatran'ny rano mandry, tonga dia nangina, mangina ho a faly ny fony Josoa. Ry havana, mafy zany e. Rehefa menjera amin'ny tenanao zany atitsainy zany, tsy maintsy mivaralila ihany ianao amin'ny soran'Andriamanitra, fa mbola ao Andriamanitra taridanana antsika. Tany Mahajanga zay teo, nimpitany Katsepy, tonga any amin'ny 90 kilometra amin'ny lalana makany Namaki, Marovato ny anarany. Pasteur zany, meno antsika amin'ny Facebook izy zao, na dia ny ambanivohitra azy. Zany pasteur voalohany nitondra faisana tany amin'ny faritra Boeny. Saika ny tandroy daholo ny betsakany, manaja ny fomba tandroy, ary tena mankasitraka dia mankatoa ny fomba ndrazana. Natahotra be i pasteur. Nina nampatahotra azy? Nisy namorona vondrom-bavaka tao, dia olona namorona vondrom-bavaka hoe avy kely ianao somita, zay manko no anarana somita. Avy kely ianao ry somita. Za andeha. Io ianao eto ny fiangonana. Orangaty e. Zany e tsy mahay ninninina. Hoe, zany e tsy mahay mitondra fotoana. Ahoana, avy ianao ty? Eo ianao. Débrouille toi hoy ny teny. Ao anao tsy kofoka fareo. Ao Andriamanitra.
zay nanokatra antsika de vondrombavaka aloha ty ao Andriamanitra tsy vitako zany a fa nenjeny mafy ilay olona nanokatra ny vondrombavaka na andohalika izy mafy zany io natrehany fiangonana ao ny tenena hoe io ny anareo ento za lasa fa nandohalika izy tsy mbola nitomano ohatran'izany mijoro vavolombelona izy very ataoko ahoana ny tondra ny reto Andriamanitra ampio potra ny vavaka nandohalika tomandry dradradratra tamin'Andriamanitra oy Andriamanitra tamin'izany hoe aza matahotra fa mombanao naraisiko tsy fidino izy ny fitondrana ny fiangonana fa lazaiko anareo fa mafy amiko zany za tsy nianatra mpivavaka tsotra nahoana ny tenenana an'izany Andriamanitra ho ampio ankivareo hoy ny ray aman-dreniny zany fomba tandroy zany ane raha olona lazaiko anao fa mazana zany mazana raha maty ianao zay ombonao rehetrarehetra na zato na arivo tsy maintsy vonona ho an'ny fokon'olona mantra-pahalaniny mihinan-kena foana tapitra iny dorana amin'izay ny tranony fonany aminy zany ane ny fombany Andriamanitra maty any dada sy neny am'izao fotoana izao maty dada sy neny mihitsy ny teny voalohany tena manota fady ianao Andriamanitra vonjeo are mandeha mafy ane zany mafy nde hoaiza moa izy hoaiza dada sy neny niteraka azy eo mandroka hoany ninona mba ataovy amin'ny toerana misy antsika ane zany raha hito Taninanarivo anao no hoany dada sy neny hoaiza izy ny ame sakafo izy ny atsabo raha marary de atory any ambany tinelina anao katrami isoratra amin'ny akanjonao anay reny falazaiko anao mitantara zany izy tompoko mitomany eo ambony pilipitra mitomany vonjeo Andriamanitra teny ihany fikotra foana fombany zareo fady zany manao trano andura trano tsara tare na ny briky na ny parpaing fady zany nataoko ihany zay lehany fa tsy maintsy minao tranon'Andriamanitra namidiny ny omby izy rery ihany nazakazaka vidiny sima vidiny tany aloha vidiny sima vidiny vy vitatra amin'ny taolona tsara tare zany midanaka anao mieritreritra zany hoe ne ny vahoaka trano bonky kely oatra ny tranona koa daholo ny azy rery ihany nanota fady nanotrano tsara tare amin'ny briky ompa zany fanenjeny zany nataon'ny fiangonana manodidina rehetra tsisy zay tsy nanenjika daholo raha ny torabato azy paray ny andro Pasteur mitomany mivavaka vokany raha tonga tany zay nasehony daholo ny ray aman-dreny rehetra tapitra nanaraka azy daholo fianakaviany rehetrarehetra sotra Pasteur ozy marary rehetrarehetra tsisy sitrana raha tsy teto
fiangonana rehetrarehetrarehetra tany mitondra ny marary ny tao dododododoly voasitona daholo. Tonga tany amiko ny vadiny nanofy a Dada ozy nanofy fa nisy nitondra camion be mihitsy ony tondra vahoaka be ho ampidirina amin'ity trano fiangonana ity. Za ozy no nikikika hoe aza ampidirinao varavaranay kely arodanareo ny fiangonana mba hidiran'ireo vahoaka camion be io. De ozy ilay chauffeuran'ny camion aza matahotra ao fa aiko ny miditra amin'io varavarana kely io tafiditra feno vahoaka ny fiangonana feno ivoaka amin'izay ny camion aza mivoaka tsony fa donno ndray ny rindrina aza matahotra ho ay anao fa zany ny niditra ahoana ny voaka ka tsy ho tafiditra tafa voaka somatsara izy dikan'izany no mantsy aza mivady aza matahotra fa Andriamanitra mihitsy nitondra vahoaka be ho an'ny FPVM eto Marovato any amin'ny Rasomita. Izay tonga tany efa nanahatra daholo ny vahoaka ay ve misy lehibeany zany FPVM izay aty ambany volo tsy mba nisy nitsidika anay aty ny sekoly ary aty aminay ny ray andro ihany directeur sy ny mpampianatra no tonga mampianatra ny ray andro ao anatin'ray volany ho zay hoe atoroko any ministra nareo rehefa tonga any any tsy ndraindray ny mpampianatra tonga ao ampianarana dia ny ankizy milalao any ambaravarakely eny misaotisaoty eny zany foana natao ao vokany tsisy afaka CEP na iray aza ka anjara le mpampianatra moa dia toy sasany hoe ampianariny ny ray aman-dreny no mame karama azy tamin'izany izy nianatra tsara nazoto fa rehefa hoe mpiasa-panjakana amin'izay dia nikilavaka amin'izay ndray mandeha isam-bolana vao tonga alasaka na fitondram-panjakana ianareo ary zao nataonareo fa manohatra foana amin'izany Pasteur ry havana tantara zany ka tantara ny nahazo antsika FPVM mbola mafy noho izany vavaka ary hitanareo efa naheranareo tamin'ny Facebook fa hitondra antsika amin'ny fifaliana matretrika izao Andriamanitra zao ametraka antsika eo amin'ny laharan'ny fiangonan-dehibe. Mampahery anareo ao no manana vady misolo taoka masika mamono tsy mameno vola jereo ny tantarany Somita jereo ny tantarany Joshua lazao foana dikan'izany mivavaha foana tsy ataonao tsy nambiny zay ampiaro mihitsy vavanao io vavaka olona nijory vavolombelona teto vao maliny maly any ho fitiavana izy sasao izy ampandroa izy goy izy fa tsy mahateny io rehefa hanehoana fitiavana nanao zany foana isan'andro san'andro la dia miteny ratsy azy izy nataoko foana sady miatsa Andriamanitra ampio fito taona izay novadiko izy sady endro be tsy misory taoka tsy mamona fa mameno vonina hatramo an'Andriamanitra
na manana zanaka maditra koa be dehibe zany raha mbola fenatsika koa ny fenatsika arakaraka ny mampiandry ianao a maditra ny zanakao maro zany sa tsy marina arakaraka ny mampitandrina anao mihitsy aza firy ny mpitandrina mivara lila mihitsy hoe zanako dada zanako dada zanako dada zanako dada lazao vava ampiasaina ampiasao daholo zany rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra zany tsy maintsy miaino tsy maintsy miaino ny vavanao io Andriamanitra soratra masina milazan'izany ao marika 9:10 no hitasika an'izany mba ho hitanareo zany tenin'Andriamanitra izany marika 9:10 Andiny 7:10 andiny 7:10 marika 9:10 andiny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka mipetraka ankavanan'Andriamanitra eo amin'izay hoe fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny ary ny Tompo niara ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy manamarina ny vavanao io Andriamanitra amarin'Andriamanitra mihitsy amin'ny fombany rehetra fedina vavanao mampitombo finoana vavanao mampisy fahagagana vavanao lazao dia nilaza Mosesy dia tonga ny fahagagana nandresy foana zanak'Israely ny teny ampahirizako anareo rehetra dia nao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany Isaia 7:7 Isaia 7:7 ny andiny 4:10 sy ny 5:10 Isaia 7:7 ny andiny 4:10 sy 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mivoria anareo rehetra ka meno izay ny ilaina ny fiangonana izay ny ilana ny vavaka maro mivoria anareo rehetra ka menoa iza moa amin'ireny no mba efa nanambary zany ilay tiany Jehova no efa ny sitrapony amin'ny Babilôna averiny tsara hoe ilay tiany Jehova no efa ny sitrapony amin'ny Babilôna misy vola tena nitendren'Andriamanitra mihitsy andresy azadinonao zay ary ny sandriny ho an'ny Kaldianina andiny 5:10 izaho dia izao ihany no miteny sady miantso azy mitondra azy aho ka hambina ny lalany tondra azy aho Jehova na ny vavaka ataonao na amin'inona na amin'inona dia ho ambinina izy jereo tsara ny fiteniny ato ary dia ambinina izaho dia izao ihany no miteny sady miantso azy nitondra azy aho ka hambina ny lalany tanteraka n'izany ho an'ity Madagasikara tanin-drazantsika ty sangany ivavakatsika sotra Jesosy be ny olana ankehitriny be ny adi-tsaina ankehitriny mikoronta-tsaina misy ara indraindray fa ao ianao miteny ao arinanay ianao miteny lazao foana dia mandroso foana misy ady ao misy raha mandrika ao fa ianao ilay tiany Jehova hanatanteraka an'izany vavaka i Jesosy vavaka tononona any an-trano any am-piangonana ninninona teneninay amarino
amarino mba fantatra efa meno vavaka ianao ary dia ho ambinina ny lalanay anasavananana ny anjelinay ary ampandrisanay ny miaramilanao ny anaranao Jesosy no angatana izany. Mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy izany lahy tokana mpitsika zay tolo tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijanona ranapakapotopolato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevana nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy amin'ny ve tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiangonana ny olona masina ny fangalan-keloka fitsanganany tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Masina 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 Jehova tompony maro endrika vonina tany rehetra. Amen. Petraka isika. Zo sika dia hanao mifanatitra sahady. Zay rakitra voalohany sy ny faharoa araka ny mahazatra aorianan'izay ny procession. Sotra to
Ny fahasoavan'Andriamanitra ray, ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompony ho amintsika tsirairay avy.
Tonga eto amin'ny filazana ny raharahany fiangonana indray isika tompoko. Alohan'izany rehetra izany nefa misy an'ireto fiara ireto izay mibahana lalana na vavahadin'olona 7863 TBS 56 37 DD dia mba iangaviana ianareo tompony mba hivoaka tompoko fa mibahana ny vavahadin'olona na mibahana lalana. Ny vakitentsika androany dia ao amin'ny ohabolana faha 12. Filazana avy amin'ny fefy ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Ny sampana fefy dia anatanteraka vokatra amin'ny alahady 13 Oktobra ka manasa antsika notrina ny herinandrom-bokatray toy izao ao amin'ny 4e étage. Ny talata amin'ny folora santa bokatra sy cocktail sur invitation. Ny alarobia faha 12 fotoam-pifoazana sy varotra tsakitsaky toy ny cake, gâteau, trondro, glasy sy ny sisa. Ny alakamisy faha 12 dia amin'ny 2 ora soratra masina. Amin'ny 9 ora tantara lalaovin'ny fefy. Ny zoma faha 13 amin'ny 9 ora mpiantsa fiderana izay misy invité. Ny faha 10, 12, 12, 13, 14 dia fizahana maso amin'ny sarany mirary ary ny asabotsy amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 5 ora foarabe sy fiderana iarahana amin'ny tarika pihira FPVM maromaro ary ny fefisa ary ny alahady kosa dia fanateram-bokatra. Amin'ny hariva amin'ny 5 ora sasany dia misy antsapana izay isy fisariana plakety 10,000 ariary. Koa mirary ny fiadanan'ny tompo aomby indrindra amintsika rehetra ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany tahiny Jesosy isika rehetra hoy ny filoha. Avy amin'ny Brafoy be ny collège privé Fiotazantsoa ary ny komitiny fankalazana ny jobily. Filazana ny fankalazana ny jobily fahafolo taonan'ny fahafolo taonan'ny collège privé FPVM Fiotazantsoa. Ampitomboina amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ampitomboina amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny komitiny fankalazana ny jobily ny collège privé Fiotazantsoa dia faly mampafantatra antsika rehetra mpiara-mivavaka sy ny vahoaka an'Andriamanitra na mampiana-janaka tao ary ianareo rehetra nandrato fianarana tao amin'ny kolejintsika io fa feno 10 taona amin'ity taona 13 ity ny joroan'io toeram-pianarantsika io. Noho izany dia isy ny fankalazana izany jobily izany mandritry ny taona 13 14 araka izao fandaharam-potoana izao. Ny alahady 20 Oktobra 13 fanokafana ny fankalazana. Ny alahady 17 Marsa 14 ivo ny fankalazana ary ny alahady 15 Septambra 14 famaranana ny fankalazana. Izy koa ny fanatontosana tsangam-bato entiny manamarika izany vanim-potoana lehibe izany ka anisan'izany ny fananganana biblioteka sy ny fanokafana ny taranja informatika eo anivon'ny sekoly. Mba natratraran'izany tanjona izany dia isy ny hetsika fitadiavam-bola samihafa ho karakarain'ny komitiny fankalazana izay anaingana ny fandraisantsika vahoaka an'Andriamanitra anjara. Ny alahady 20 Oktobra izao dia natokany fiangonana ao alahady ny collège privé Fiotazantsoa. Koa ny fanatitra faharoa rehetra mandritra io tontolo andro io dia atokana manontolo ho an'ny fankalazana izany jobily izany. Ny sekolitsika FPVM Fiotazantsoa koa dia manantena ny fanohananareo anay komity ahatanteraka ny tsangam-bato entintsika manamarika izany 10 taona izany sy ny ampandrosoantsika ny sekolitsika dia misaotra anareo mialoha ary manao veloma amin'ny anaran'ny tompo hoy ny tompona andraikitra. Mbola tsy vita ve tompoko ny any amin'ny rihana voalohany? Avy amin'ny afafi, filazana avy amin'ny afafi. Ho fanomanana ny jobily fankalazana ny 50 taona ny orenany ny antoko pihira fifanasan'ny fifoazana afafi FPVM Taninanandrano dia mikarakara fananana hira faneva sy sary famantarana na logo miompana amin'ny loha hevitra hoe ampodiko amin'ity tany ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'i Jehovah. Koa satria efa vita ny fanatitra dia anolotra ny fanatitra sika. Endro avana malala
ny angaviako mba tsy alefa Facebook manomboka izao na telefona na commentaire zay ano processiontsika zao ny raha mibokiratsika hoe ay teo foana Kristy tsika ny tsy nahalala zany taona